alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Faly ny arabanao manaraka ny alasarina eto amin'ny web radio adventiste indray ny tenako androany. Mbola toy n'le apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo moa no ataontsika androany, dia tsy inona izany fa ny taratasy ho an'ny fiangonan'ny Tiatira, fahalohany hanomboantsika dia alohan'ny antsika hivavaka. Andriamanitra ranay dia faly misaotra anao zahay fa mbola afaka hianatra ny teninao indray. Tena zava-dehibe tokoa izany satria indraindray dia somary sarotra ny teninao nefa izay manana fanahy masina dia tena hoe misaotra fa manana afaka tena hoe mandalina ny teninao zahay nohony amin'izany fanahinao masina izany, dia tena hoe taio zahay mba hitombo hatrany amin'ny fitiavana anao ao anatin'izany fampianarana raisina izany ary tena hoe androso amin'ny fahalalana tsara. Misaotra toko, amen. Apokalipsy toko faharoa andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, izay indray izany no jerentsika. Mbola tsy hiditra hatramin'ny farany izany tsika fa tapany faharoa ity, izany hoe mbola misy farany izany hiarahantsika mianatra eto, fa tapany faharoa indray izany ny ataontsika androany, dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa mananteny aminao aho satria ianao dia mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebely izay milaza ny tena nompaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompo hijangajanga sy hihina na hena naterina teny amin'ny sampy. Nomeko andro mibebahana izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro hampandamahako eo am-pandriana izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asan-dravehivavy izy. Hovinoko amin'ny areti-mandringana ny zanany ary ny fiangonana rehetra dia halala fa izaho no mandinika ny vo sy ny fo ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo izay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe sain-dalin'ny Satana dia izao no lazaiko: tsy ho vesariko entana hafa ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piavoko. Amen. Alohan'ny hidirantsika amin'io andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo io dia te hanao fampitenana kely mba ahafahantsika tena hoe mahita tsara ny toy ny hevitra ao anatin'ilay apokalipsy izany, dia hovitingo kely izay voalaza tamin'ny farany. Voalohany indrindra aloha dia niresaka momba ny tanànan'ny Tiatira tsika. Tiatira moa dia voalaza fa hoe tanàna kely sy tsy dia malaza izy raha mitaha amin'ireo tanàna hafa izay nanoratana tao amin'ity apokalipsy ity. Manaraka an'izay dia betsaka tsy dia tena betsaka olona mpanan-karena izany tao anatin'ity Tiatira ity, kanefa nisy ihany ireo mpandoky lamba volomparasy ary io lamba volomparasy io dia tena lafo vidy dia lafo vidy tokoa. Fantatritsika moa fa Lydia dia anisany nanao an'io lamba volomparasy io. Dia Tiatira izany dia tena nalaza tamin'ny fandokoana lamba volomparasy. Ankoatran'izay koa dia niresaka an'ilay hoe gildy tsika. Io gildy io moa dia vondrony mpiasa. Ohatra hoe mpiasa tany ohatra dia manana ny gildany, corporation moa ilay izy amin'ny teny frantsay. Misy koa ohatra hoe mpanao asa tanana mivarotra dia ao anatina gildy anankiray. Dia io gildy io miantoka ny firoboroboan'ny zavatra ataonao. Raha ohatra izany ianao te hanan-karena sy tianao handroso ny asa ataonao, ohatra hoe mpivarotra ianao dia te hanana mpividy maro dia tsy maintsy miditra ao anatin'io gildy io ianao, izay vao afaka tena hoe manana ny maha izy anao.
De zay ny mombamomba an'le Tiatira de niresaka koa tsika tamin'ny farany hoe satria nisy famaritana an' Jesosy Kristy zay tao isaky ny taratasy amin'ny fiangonana moa de nisy famaritana an' Jesosy Kristy foana de tamin'ny teto de le hoe izy le manana maso tahaka ny mirehitra afo de iny moa de midika hoe mahita ny zavatra rehetra izy. De ankoatran'izay koa de mpitsara izy satria le hoe manana tongotra varahana ary mitoetra tsara zany hoe tsy mba mangozogozo izy. De farany ny resahantsika de hoe mitoetra ratsin'ireo mitoetra azafady mitoetra tsara nananan'ireo mpino tao a Tiatira ireo. Tena nanana ny toetra tsara rehetra izy tokony hanana mpino de tsy inona zany fa ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana, nanao asa tsara ihany koa ry zareo ary de tena voalaza mihitsy hoe ny asan'zareo farany de mihoatra noho ny asan'zareo nataony voalohany zany hoe mihamandroso ny fiangonana tany Tiatira. Zay zany raha fitinina ny izay voalaza teo aloha. De rehefa avy nijery an'ireo hoe toetra tsara ny fiangonanareo zany tsika zao de ny voalaza manaraka de ny olana teo amin'ny fiangonana tao a Tiatira na de hoe tena tsara ary nahita an'i Jesosy Kristy an-drareo de nanana olana izy satria Jesosy moa le mahita ny lalina rehetrarehetra, mahita ny zavatra rehetrarehetra de nahita izy hoe mizara roa ny olona tao amin'io fiangonan'i Tiatira io. Misy fizarana roa lehibe zany tao. Ny ray ny tapany voalohany de ireo nandefitra tamin'ny Jezebela de ny faharoa ireo zay tsy niditra tamin'izany, ireo zay tsy nanaraka ny fampianaran'i Jezebela zany. Zay no fizarana anankiroa nisy tao anatin'io fiangonan'i Tiatira io. De ho jerentsika voalohany ireo nandefitra tamin'ny fampianarana nataon'i Jezebela. Iza moa i Jezebela? Mino aho fa atsika rehetra ianao zay manaraka an'ity fampianarana ity de efa naheno hoe iza moa zany Jezebela zany fa averintsika kely izy androany. Jezebela moa de vadin'i Ahaba zay mpanjaka tao avaratra na hoe tao amin'ny fanjakan'i Israely rehefa le nizara roa zany ny avaratra sy ny atsimo de i Ahaba mpanjaka tao ao mpanjaka voalohany toko 612 no ahitantsika amin'izany. I Ahaba vadin'i Jezebela moa de voalaza hoe mpanjaka ratsy indrindra mihoatra zay teo alohany rehetra. Ny tany aoriana moa zany tsy fantatra loatra fa zay no tena voalaza hoe mihoatra zay tao alohany rehetra de nefany ny mpanjaka tao amin'ny Israely zany hoe tany avaratra tsy nisy tsara zany mihitsy na ny ray ara fa ratsy daholo. Zany hoe ty Ahaba ty zany tena hoe ratsy noho ny ratsy rehetra mihitsy zany izy tena hoe tsisy ohatra azy zany e. De i Jezebela moa vadin'i Ahaba de zanaka vavin'i Etibala. Zanak'Israely zany io Jezebela io fa zanaky ny mpanjakan'ny Sidonianina izy zany hoe princesse izy zany princesse avy any Sidona. De io fanambadian'i Jezebela sy Ahaba io nisy fifanekena ara-barotra io. Tamin'izany fotoana izany moa raha mahafantatra tantarantsika de matetika ny fanambadiana de misy an'izay kely foana hoe rehefa manambady ianao de efa misy eritreritra foana ny ray aman-dreny hoe hifanaiky ara-barotra, hifampiraharaha ara-barotra amin'ny olona sy ny tanàna ny olona hovadianao io de fantatritsika raha moa fa i Solomona izay nanambady be de maro de izany ny antony nanambadiany maro de maro tsy hoe akory hoe tena hoe fitiavana sinina fa tena zay hoe mba hahafahany nanana fiadanana satria rehefa mifandray tsara sy mifanaiky amin'ireo firenena maro izy de azo antoka hoe tsy hanana fahavalo izy. Zany hoe teto zany de nisy izay fifanekena zay teo amin'ny Sidon sy Tira
Satria moa zany de tena hoe hatramin'ny Sôlômôna zany de tsy de mifandray loatra tamin'ny Tira sy Sidôna intsony ny zanak'Israely fa teto zany de miverina io hoe fifampiraharana ara-barotra teo amin'ny Israely sy Tira ary Sidôna. Zany hoe niantoka ny haren'Israely zany ity fanambadian'ny Ahaba sy Jezebely ity. Rehefa nanambady an'i Jezebela zany Ahaba de lasa mpanan-karenan'ny Israely. Kanefany miaraka tamin'ny fananan-karena de niditra ihany koa ireo sampy na hoe ny andriamanikafa rehetra zay nananan'ireo Sidonianina ireo. De tsy iza moa zany fa ny Baala sy ny Astarte. De Elia raha mijery ny ao amin'ny mpanjakitsika de izy mpaminany niady tamin'i Jezebela zany hoe mba niezaka zany izy hamongotra ny mpaminany zay nentin'i Jezebela, ny mpaminan'Andriamanikafa sy ny fomba amam-panao amin'ny fanompoanan'ny Andriamanikafa niezaka namongotra an'izay zany Elia. Kanefa zany io zavatra nataon'io Elia io zany de mety hoe tena hoe nanimba ny nanapaka ny firoborobon'ny toe-karena zany raha ohatra zany resin'ny Elia Jezebela hoe tena niala tao Israely izy niaraka tamin'ny firongony rehetra de miverina nahantra indray ny zanak'Israely. Ankoatran'izay koa de namono ireo mpaminan'i Jehova i Jezebela. Hitantsika zany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:14. Nitarika ny vadiny nanao ratsy ihany koa izy ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 2:15-20. Fantatritsika rehetra moa ny tantaran'ny Nabôta. Izy zany de nanana tany izy de Jezebela no nampirisika de tiany Ahaba tany nananan'ny Nabôta io de nampirisihany Jezebela Ahaba hoe raha te ho azonao io tany io de ndana vonoy Nabôta. De tena novonoiny zareo tokoa izy de azony zareo ilay tany. De vokatry n'io fanambadiana tamin'i Jezebela io de niankohoka tamin'ny Baala ihany koa i Ahaba zany niankohoka tamin'ireo andriamanitry ny Sidoniana de satria moa rehefa ny mpanjaka mihitsy ary ny voatarika de miaraka voatarika miaraka amin'izay daholo ny Israely satria ny mpanjaka no mpitarika ny Israely zany hoe tena hoe samy niankoho betsaka zany zanak'Israely niankohoka tamin'ny Baala. De azo lazaina moa hoe i Jezebely ity de tena hoe mpisoron'ny Baala mihitsy. Zay zany ny rafitsinina ny mombamomba ny Jezebela fa raha te hafantatra bebe kokoa tsika de hitantsika zany ao amin'ny mpanjaka voalohany. Ny zavatra niresahako teto moa ny mombamomba azy tamin'ny fahavelony fa ao amin'ny mpanjaka ao koa de tena hoe vokatry ny ratsy rehetrarehetra nataony teo amin'ny zanak'Israely sy ny fitariany any Ahaba nanao ratsy de tena ratsy fiafara Jezebely de hitantsika ao amin'ny tantara tsara zany fiafaran'i Jezebely zany fa tsy de horesahantsika izy fa zao tsika de hiditra amin'ny hoe inona indray no ambaran'ny Apokalipsy mikasika an'le Jezebela eto indray zany. Zay zany le Jezebela ara-tantara de misy antony mantsy matoa Jezebela no niraisina ho anaran'ny olona ho resahany eto ity. Voalohany indrindra aloha de Jezebela eto amin'ny Apokalipsy de milaza ny tenany ho mpaminany vavin'Andriamanitra. Mpaminany sandoka zany izy satria tsy tena hoe avy amin'Andriamanitra izy. Mampaminany azy zay de mampianatra ny mpanompon'Andriamanitra izy. Ary tena hoe nahasarika olona maro izy, manana dindo izy na koa hoe influence zany hoe betsaka zany ny olona voasarika tamin'ny fampianarana nataon'ity vehivavy ity. De zany fampianarana zany kanefany de mitarika ny olona mijangajanga. De tsy vitany hoe mijangajanga fa mahatonga ny olona ihany koa hihinana hena aterina misampy. Zany hoe voalohany indrindra zany de tena hoe tena hoe mitarika ny olona hanota io fampianarana nataony io fa tsy vitan'izany fa tena hoe manompo Andriamanikafa mihitsy zany
izay olona voasarika amin'ny fampianaran'ny Jezebel. Dia mitovitovy anahitsika teo aloha teo tamin'ny fiangonana hafa ny fampianaran'ny Nikolaita sy ny Balama, dia misy tovizany amin'izany ihany koa ity fampianarana nentin'ny Jezebel ity. Dia vokatr'izany zavatra izany zany dia lasa manao ny fanaonjentilisa na hoe tena tafiditra tao anaty paganisme mihitsiny ny fiangonana tamin'izany, tena mitovy amin'ilay Jezebel taloha, tena hoe nitarika ny zanak'Israely tamin'ny fanompoana Baala ilay Jezebel taloha, dia izany koa zany nataon'ity Jezebel amin'izao ity hoe nitarika ny olona tamin'ny fanaonjentilisa. Ny tena zavatra nataon'ity Jezebel ity moa zany sy ny tena nahatonga azy hoe nanana didy tamin'ny olona dia ilay resaka gilda niresahantsika, zany hoe ny olona rehetrarehetra zany mila niditra gilda tao anatin'ny gilda io daholo raha ohatra hoe te hanana asa tsara sy roborobo amin'ny asa atao, dia tsy maintsy niditra tao anatin'ny gilda io. Dia i Jezebel zany milaza amin'ny olona hoe tsy maninona fa afaka miditra ao anaty gilda ianareo no sady manompo an'Andriamanitra. Syncrétisme zany ilay izy, satria araka ny lazaina tamin'ny fampianarana teo aloha hoe rehefa mivory ireo gilda ireo dia miaraka misakafo dia rehefa avy eo miara-misotro dia rehefa samy mamomamo dia miaraka mijangajanga zavatra maro ohatr'izany, fa ihany koa tena misy hoe fanompoana Andriamanitra. Tamin'ny teny anglisy moa nahitako an'izay tamin'izany jery namaky boky hoe patron God, izay zany ny anaran'ilay andriaman-kafa notopoina tao amin'ny fiangonana tao amin'ny tanànan'ny Tiatira rehefa mivory ny gilda. Dia zany hoe tena nisy an'ireo fanompo-tsampy mihitsy zany tao anatin'ny gilda io, dia nefany izy zany rehefa mampianatra dia izy tsy miteny mihitsy hoe ndala manao ny fanaony gilda dia manompo andriaman-kafa zato isan-jato, fa ianao zany tena hoe tsy misy idirany amin'ny fiainam-panahinao fa sady ianao afaka manompo an'Andriamanitra no manao gilda, dia mahazo harena ianao, mandeha tsara ny asa ataonao rehefa izay ny ataonao. Dia noho izany zany tena mahasarika be dia be. Iza tokoa moa tsy te hanan-karena, dia nefa ilay izy raha jerena tokoa dia ohatrany hoe tsy izay maharatsy azy, satria ianao sady mivavaka ianao mahazo miara-mivory foana ianao rehefa mivory ny kristiana, fa rehefa mba mivory koa ny gilda dia mba iny koa ianao fa mba mivory tsy mampaninona izany. Dia ity Jezebel ity ara moa dia tena mety nampianatra mihitsy hoe tsisy idiran'ny fanahy ny zavatra ataonao any amin'ilay gilda io, izay fombafomba ataonao rehetra, ny fisotroanao toaka sy ny fahamamona zany tsy misy ifandraisany amin'ny fanahy zany fa ny fanahy hafa mihitsy, fa afaka manao an'izany ianao sady mivavaka ianao zany mitohy mivavaka foana. I Jezebel ity moa dia raha ny apokalipsy ny jerena dia mpialo lalana izy io an'ilay Babilona lehibe renin'ny mpijangajanga. Hitantsika eo ao amin'ny apokalipsy 7:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Ao zany ny fahamelabelarana momba ny hoe Babilona lehibe renin'ny mpijangajanga io. Izy io zany dia tena mitovitovy amin'ny zavatra nataon'i Jezebel ny ataony, fa lehibe kokoa sy tena hoe nanintona olona maro kokoa, satria izany dia tena hoe nitarika ny olona hanompo an'ny Satana mihitsy. Dia ny amin'izany zavatra rehetrarehetra nataon'i Jezebel izany, ny fitarihany ny olona hijangajanga, inoana koa fa tena izy koa anisan'ireo olona mijangajanga, satria matoa izy miteny hoe tsy maninona ilay izy, dia izy koa nanao dia efa nomena fotoana hibebahany izy, izay mihitsy ny tenenin'i Jesosy, tsy hay moa hoe ahoana ny fomba niresahan'Andriamanitra taminy, fa tena izay hoe efa nomen'Andriamanitra fotoana hibebahany izy kanefa tsy nety mibebaka,
Zany hoe mety hoe efa tena tsy misy azo atao intsony zany ny aminy satria mba efa niteneny izy hoe midebat ianao fa tsy mety miverina tamin'ny lalana marina izy. De zay zany rehefa nomena fotoana izy hibebahana amin'ny fitsangatsangany, ny fitsangatsangana voalaza eto izay nataon'i Jezebela moa de Porneia no itenenany teny grika anazy. Porneia de manana hevitra anankiroa. Voalohany indrindra aloha de ny Porneia de ny firaisana rehetra tsy ara-dalàna, zany hoe fitsangatsangana tahaka ny hoe firaisana ara-nofo aloha fanambadiana, na hoe fananana olona iarahana maro, na hoe firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, zany rehetrarehetra zany de Porneia, na koa hoe ny fivarota-tena zany de anisan'ny Porneia daholo zany. Fa ny dikan'ny Porneia anankiray koa izay voalaza ao anaty baiboly de fananana andriamanitra hafa. Rehefa tany amin'ny Osea tany moa de fantatritsika tsara ny tantara hoe tena nivadika tamin'Andriamanitra ny olona nanaraka andriamanitra hafa de lazain'Andriamanitra hoe tena nijangajanga, nampirafy an'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany andro izany de zay koa zany tena hoe Porneia ny fanompoana andriaman-kafa ankoatran'Andriamanitra, indrindra moa hoe olona efa an'Andriamanitra, olon'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely no mitodika amin'andriamanikafa indray. De ankoatran'izay araky ny hita ao amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo de mampianatra ny sain-daliny Satana mihitsy i Jezebela. De ny zavatra nampianariny zany heveriny hoe mifono fahendrena lalina kanefany tena hoe mahavery ny olona. Ho jerentsika kely ny tena dikan'ilay hoe sain-daliny Satana eto. Ty mankony any anaty version izay nijereko de matetika ilay izy ataony olona entre guillemets, de le izy zany ny amin'ny teny gasy moa nasiany hoe saina, fa raha ny tena dikany Batus zany ny foto-teny, Batea izy efa neutre pluriel. Fa raha jerena zany ny foto-teny hoe de tsy misy hoe saina fa tena hoe alalina ny dikany na hoe profondeur. Zany ohatran'ny hoe zavatra tena hoe lalina zany de zavatra tena lalina nananan'ny Satana zany izy io. De io tena tsy azo ale io satria tena hoe tsy ho azonao mihitsy, tsy azonao ale mihitsy zany hoe satria tena lalina be, tena ohatran'ireny hoe ranomasina farak'izay lalina ireny hoe tsy misy olona tonga any amin'ny tena lalina indrindra ny amin'ny ataony olona hoe abyssa reny e. De zay zany io sain-daliny Satana io raha ny fampianaran'i Jezebela ny jerena hoe fanahy ny zava-dehibe araky ny lazaintsika teo hoe tsy misy fiantraikany amin'ny fanahy ny fombafomba. Zavatra tsy voalaza ao anaty baiboly zany fa zareo moa milaza ny tena nompaminany ary mahafantatra zavatra tena lalina zareo zay ny fieritreretan'zareo tenan'zareo de tena mieritreritra zany zareo hoe fisainana lalina avy any amin'Andriamanitra mihitsy zany hoe fanahy zany ny zava-dehibe ary ny fombafomba rehetrarehetra ny fahotana de tsy mifandray amin'ny fanahy. Be dia be mihitsy moa no nampianatra an'io fampianarana io taloha, eny fa na hatramin'izao ary nisy an'ireo heretika moa izy tamin'ny andro izany zay tena hoe mampianatra an'io hoe misy mizara roa, misy dualisme zany hoe tsy izy idiran'ny nofo ny fanahy. De araky ny lazaina teo moa hoe mizara roa ty fiangonana tao Tiatira ty, de misy ireo izay tsy nahalala an'io sain-daliny Satana io, zany hoe le tapany voalohany zany le hoe nanaraka ny nandefitra ny fampianaran'i Jezebela zany raha ity no jerena de tena nahalala mihitsy zany, nahalala an'io sain-daliny Satana io. De io sain-daliny Satana io le mahalala zany araky ny mety efa rehintsika hoe mahalala ao anaty baiboly de manana hevitra hafa mihitsy, lalindalina kokoa, tsy hoe fatapatatra amin'izao fotsiny fa tena hoe fantatra be, tena entina ilazana ny firaisana ara-nofo mihitsy ara moa izy io zany hoe misy fahafantarana lalina zany ao anatin'le teny hoe mahalala fa tsy hoe fantatra fotsiny.
de zany hoe reo olona tena nahalala moa zany voalaza mihitsy hoe zanany mino manko a za fa symbolika le teny hoe zanany eto fa tsy hoe akory hoe tena hoe niteraka Jezebela fa reo zanany reo a de reo olona izay nanaraka amin'ny fampianarany ary mety ihany koa mety hoe nampianatra tahaka azy mihitsy ary avy eo. De reo zany tena nahalala ny sain-dalany Satana de izy zany reo mahalala ny sain-dalany Satana reo zany de tena manana fisainana hafa. Mieritreritra izy hoe tsy takatry ny sain'ny hafa le izy eny fa na ny baiboly raha tsy milaza an'le izy satria heveriny zareo hoe tena zareo ny tena mahafantatra, zareo ny tena enjana be. De zareo koa milaza hoe avy amin'Andriamanitra le izy, zareo mety efa mahafantatra ihany hoe tsy tena avy amin'Andriamanitra le izy fa mba ahafahan'zareo misintona olona sy mi-influencer olona de teneny zareo hoe avy amin'Andriamanitra le izy. Zany hoe tamin'zareo nampianatra zany a mino fa miteny zareo hoe tena sain-dalin'Andriamanitra anie zany re olona kanefa de nolazain'ny eto hoe tsy sain-dalin'Andriamanitra velively le izy fa sain-dalin'ny Satana. De vokatr'izany zavatra rehetrarehetra nataon'i Jezebely zany de inona ary miandry azy? Resahako kely teo moa hoe le Jezebela tany amin'ny mpanjaka voalohany a de tena ratsy fiafara izy satria tena hoe ijeo moa no mpanjaka izay namono azy ary ny fatiny moa de voalaza mihitsy hoe nohaniny vorona. Tena hoe ratsy fiafara zany i Jezebela. De eto indray ara de hoe jerentsika hoe inona indray ny azo an'le Jezebela eto. Voalohany indrindra aloha de hoe atsipy eo amin'ny fandriana ilay Jezebela. Fandriana moa no toerana nanaovana ny fahotana, nanaovana ny fijangajangany de eo ihany koa no hanasazina azy. Fantatsika moa fa ny olona rehefa mijanona eo am-pandriana foana de olona efa marary sy olona ory, zany hoe hisy aretina sy fahoriana lehibe, voalaza mihitsy moa hoe hisy fahoriana lehibe azo an'i Jezebela sy ireo olona rehetrarehetra izay nijangajanga taminy. Tsy Jezebela rery zany no voasazy fa ny olona rehetrarehetra izay niara-nijangajanga taminy ihany koa de tena hoe hiara-ny aretina sy ny fahoriana lehibe eo am-pandriana. Ankoatran'izay koa de hovonoina amin'ny areti-mandringana moa voalaza teo hoe ny zanany rehetrarehetra, zany hoe ny olona rehetra izay nanaraka ny fampianarany sy mety hoe nampita ihany koa ny fampianarany tamina olon-kafa de ireo zany de tena hoe hovonoina tahaka ny zanak'i Jezebela tao amin'ny mpanjaka ihany koa. De zany zavatra rehetrarehetra zany hanehoan'Andriamanitra hoe Jesosy no mahita ny lalina. Zay moa le niresahantsika foana hoe ohatran'ny hoe tsara zany reto fiangonana atao aty reto raha ny endrika ivelany kanefa kay tena nisy zavatra ratsy be tao ambadika tao kanefa tsy azo afenina amin'ny Jesosy n'inona zavatra ataontsika miafina any na de tsika raha mieritreritra hoe tsy maninona io rehefa fahotana de Jesosy mahita ny lalina rehetra ary izy tena hoe mampitsara marina izy de mamaly ny tsirairay araky ny asa ataony, zany hoe hizaka ny vokatry ny fahotana ny olona tsirairay fa tsisy hoe hiala maina zany mihitsy na ny iray ara satria izay no mampitsara marina an'Andriamanitra de satria izay no nataon'io Jezebela io tamin'izany de tsy maintsy hizaka ny vokatry ny nataony izy. Kanefa moa fantatritsika rehetra hoe Andriamanitra mpamindrafo Andriamanitra ary be fahasoavana de afaka mibebaka ireo, tena miteny mihitsy izy hoe hiara-ny fahoriana lehibe hozy izy ny ireo olona miara-nijangajanga tamin'i Jezebela sy Jezebela raha toa ka tsy miverina amin'ny asa nataony na hoe raha toa izy ka tsy mibebaka. Zany hoe raha ohatra zany zareo mibebaka de tsy hiara-ny fahoriana lehibe. De teo moa le tena hoe le olana sy le
sy le olona nanaraka ny fampianaran'i Jezebela no tena andresantsika fa nefa aoka tsy adinontsika fa nisy ireo tsy nanaraka an'izany fampianarana nataon'i Jezebela izany dia niafatra nomeny Jesosy Kristy moa ny zavatra nolazainy an'ireto olona izay tsy nanaraka ny fampianarana nataon'i Jezebela ireto dia nilaza izy hoe tsy hanampy enta-mavesatra ho azy intsony i Jesosy. Izany hoe araky ny fantatritsika moa ao amin'ny Mateo milaza hoe eto ozy izy Jesosy ziokako. Izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra zany mety hoe mavesatra nefany rehefa tena hoe manana ny fanahy masina isika dia maivana io ary rehefa tena hoe manaiky an'i Jesosy Kristy dia maivana io dia tsy te hoe hanampy fombafomba na hoe zavatra tokony ho arahana ho an'ireto sisa izay tsy nanaraka ny fampianarana tao aty reto intsony izany Jesosy fa nanafatra kosa izy hoe izay zavatra rehetra izay voarainareo dia tazomy. Izay anananareo dia tazomy aza avela hisy hanala an'izany. Satria moa izy fiangonana izany hoe fiangonana mpino izany dia nisy apôstôly nampianatra, nisy apôstôly nanangana tao na hoe nisy olon'Andriamanitra nanangana io fiangonana io matoa nisy dia tamin'izany moa fampianaran'ny apôstôly. Dia efa nahalala zavatra betsaka izany tao aty raha avy amin'ny apôstôly dia hoy izy Jesosy hoe izay rehetrarehetra efa nanananareo dia izay no tazomy fa aza mieritreritra zavatra hafa intsony. Dia izay zany no mombamomba n'ity fiangonana tao aty ity hoe nisy ireo izay nanaraka an'i Jezebela dia nisy kosa anefa ireo izay tsy mananaraka an'i Jezebela. Raha izany zany ny zava-nisy tamin'ny fiangonana Tiatira dia inona mety hoe azo ampiarintsika amin'izao fotoana izao? Mety mbola misy ve amin'izao fotoana izao ny mpaminany izay olona mitenantenany hoe mpaminany nefa kay Jezebela sa hoe ahoana? Dia hijery an'izany fampiarana amin'izao fotoana izao zany hoe inona ny lesona azo raisitsika amin'ny alalan'ny voalaza rehetrarehetra momba ny Jezebela sy ireo olona mpanaradia azy. Voalohany indrindra izany dia hoe maro tena mbola maro be amin'izao ary tena miroborobo mihitsy ny fampianarana mitarika ny olona amin'ny syncrétisme. Zareo moa tsy hiteny mihitsy hoe avy nareo hanompo andriaman-kafa aty aminay na hoe avy nareo hijangajanga aty aminay fa zavatra tsara, zavatra tsy hitanao izay maharatsy anazy no hisintomany anao. Dia nefany iny zavatra ohatrany hoe tsy izay maharatsy azy iny ny vokatry n'iny amin'ny zavatra ataonao mety hoe tsy hitanao kory indraindray mety hoe tsy azonao an-tsaina kory satria ianao mieritreritra hoe izany efa miangona foana, izany mamonjy fivoriam-bavaka foana, izany manao asa soa be dia be dia takona tsy fantatsy ohatrany hoe eritreretinao hoe tsy maninona rehefa sady manao an'izay no nefany ao ambadik'izay koa ianao mety hoe misy zavatra ratsy ataonao azahoana vola. Matetika moa tena hoe io resa-bola io no tena isintoman'ny fiangonana amin'izao fotoanan'ny olona hoe tena hoe mivavaka any dia voatay ara-bola sy ny fahasalamana sy ny rehetrarehetra kanefa n'izany dia tena hoe tsy avy amin'Andriamanitra fa ianao izany tenenina hoe mivavaka amin'Andriamanitra ianao manao ny fombafomba rehetrarehetra ataon'ny mpino ianao kanefa ao anatin'izany dia zareo tsy manameloka mihitsy ny mety hoe fahazahoana vola amin'ny tsirariny dia na dia zareo izany mety hoe tsy tena hoe mampirisika anao be satria raha mampirisika be izy dia mety ho eritreritra ihany ny olona hoe fa ahoana koa ary ity fiangonana ity fa zareo tsy manameloka dia nefany io tsy fanameloana io dia efa midika hoe mankasitraka ry zareo ary ohatrany hoe manaiky izany zareo hoe tsy maninona fa ny zava-dehibe dia hoe manam-bola fotsiny ianao kanefa ianao sady manam-bola no mivavaka amin'Andriamanitra dia betsaka ny fiangonana izay mitarika ny olona amin'io.
De mety misy fiangonana ihany koa be da be loatra aloha moa fiangonana amin'izao ka tena tsy fantatra intsony fa betsaka koa mety fiangonana mbola manasaraka ny fanahy sy ny vatana moa zany de milaza hoe tsy mahakasika ny fanahy ny ota fa rehefa manao fombafomba sy manao zavatra tsy mety ianao de tsy misy fiantraikany amin'ny fanahinao satria ny fanahy tsara foana, ny fanahy akaikin'Andriamanitra foana fa ny zava-dehibe de ny fanahy rehefa mivavaka de mety misy ohatran'izany de zany hoe ohatrany hoe afaka manao zay tiana zany satria hoe olon-afaka ny kristianina de zay moa zany no hoe zavatra ao anaty baiboly entin-jareo hanohanana ny fomba ratsy ataon-jareo zay hoe olon-afaka zay de afaka manao ny rehetrarehetra de be fampianarana efa hatramin'izay efa nisy zany fa nefa ny hatramin'izao de tena mbola misy ka noho izany de tena hoe mila mitandrina amin'izany isika kristianina, mila mitandrina mba tsy ho tafiditra ao anaty syncrétisme satria ny devoly rehefa maka fanahy, ny devoly rehefa misintona makany aminazy de tsy amina zavatra ratsy mihitsy fa zavatra mahafinarinaritra anao foana no hisintomany anao. De noho izany zany de voalaza teo moa hoe tsisy an'izany hoe ota tsy mahakasika fanahy zany fa ny ota de ota foana, noho izany zany tsy akasitrahan'Andriamanitra foana ny ota na mivavaka be ohatran'inona ary ianao androany de rapitso ianao manota de ota foana iny satria Andriamanitra masina izy de mankahala ota de noho izany misy vokany foana ny ota. Tena hoe na de hoe marina aloha ny ota zany araky ny fantatritsika rehetra de fahafatesana aloha zany tena hoe tambon'ny ota ary ho antsika zay mino de hoe Jesosy Kristy no mitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe zay zany ny vokatry ny fahotantsika fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, fijalian'i Jesosy Kristy de noho izany ahoana moa ny ahafahantsika hoe mieritreritra hoe tsy hisy dikany ny ota kanefa zany ary ny vokany teo amin'ny Jesosy Kristy de Andriamanitra masina izy zany de mankahala ota izy de zay mihitsy ary moa voalazany hoe satria izy Andriamanitra masina de tokony ho masina tahaka azy ihany koa isika. De Andriamanitra masina izy mankahala ota ary tena hoe manasazy fahotana kanefa ny Andriamanitra mpamindra fosy be fahasoavana ihany koa. Tena nasehony zany zavatra zany tamin'ny nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, iny zany ny tena fanehoana fahasoavana lehibe indrindra izay nasehon'Andriamanitra antsika hoe nampanota ary tsika de tsy tsika no hanjaka ny vokatry ny fahotantsika fa Jesosy Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana de zay zany hoe tena hoe zay zany ny vokatry ilay fahotana kanefa afaka miverina amin'Andriamanitra foana zany tsika noho io fitiavan'Andriamanitra io afaka miverina aminy foana isika rehefa mibebaka tahaka an'le olona tao Tiatira zany le nitenena hoe raha mibebaka ry zareo de tena hoe tsy hiara-misazy de tahaka izany koa zany tsika n'inona fahotana mety efa vitantsika de afaka miverina amin'Andriamanitra foana tsika. Io miverina amin'Andriamanitra io koa tsy midika hoe manota androany de mibebaka de averiko rahampitso de mibebaka de averiko raha afaka hampitso de mibebaka de mitovy foana fa raha efa ao amintsika fanahy masina de fanahy masina tsy maintsy handresy lahatra antsika hiala tsikelikely foana amin'ny fahotana de satria izay Kristy ny velona ao anatintsika rehefa nandray azy tsika de tsy tokony hanao tsinitsinina ny fahotana zany mihitsy isika zanak'Andriamanitra. De farany moa hoe anisan'ny tena zava-dehibe tamin'ny hafatra izay nomen'i Jesosy Kristy an'ireo olona tao Tiatira indrindra moa fa ireo olona izay tsy nanaraka ny fampianaran'i Jezebela de le ozy izy hoe tsy ho vesariko vesatra hafa ozy izy nareo fa tazomy ny fampianarana izay noresinareo tamin'ny apôstôly de zany no midika hoe ampy antsika koa ny baiboly
N'inona zany fampianarana hafa izay tsy mifanaraka amin'io dia avy amin'ny devolo zany, fa ny zavatra rehetrarehetra izay ilaintsika momba ny fiainam-panahintsika momba an'Andriamanitra dia hitantsika ao anaty baiboly daholo. Noho izany dia tena hoe adidintsika kristianina no mihazona mafy an'izay zavatra efa voaraintsika rehetra ary ihany koa mahafantatra an'io baiboly io mba ahafahantsika hoe tena mandroso hatrany amin'ny fanahafanan'i Kristy sy ny fahamasinana izay resahan'Andriamanitra. Dia izay zany no fampianarantsika indray androany mbola misy tohiny. Ny farany moa ny mikasika ny fiangonana tao Tiatira fa hojerentsika izany amin'ny heriny fa izay dia misaotra anao naharitra ny aino hatramin'ny farany dia hivavaka isika hamarana anazy. Dia mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra betsy fa nampahafantarinao ny zava-nisy tany Tiatira tamin'izany fotoana izany dia tsy inona akory fa ilay fampianaran'i Jezebela izay mety mbola izy amin'izao fotoana izao tena misy mihitsy moa. Dia izay Andriamanitra tena hoe arovy amin'ny fitiavanao, aoka izay mba tena hoe hazoto handalina ny teninao satria ny teninao ihany no ahafahanay manavaka ny fampianaran-diso. Dia tena hoe hifikotra aminao izahay n'inona zavatra tsy mety ataonay dia tena hoe hiankina aminao Andriamanitra be fitiavana sy be fahasoavana izay, fa indrindra moa Andriamanitra tena hoe hankahala ota ary tena hoe hiankina aminao amin'ny fitomboana sy ny fanahafanan'i Kristy. Misaotra Tompo. Amen. Alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly.